Andriamanitra ihany izobavombe leto. Itemoigna anareo fahatsaran'ny tompo aho satria hitako ny tana miasa teo amin'ny fiainako. Témoignage anankiroa nataoko eto. Voalohany indrindra aloha momba ny fianarako. Za zany tamin'ny premier semestre tsy validé ilay izy, j'avais pas la moyenne dia teny izy tamin'ny ray aman-dreny koa. Dia ray aman-dreniko teny anao hoe betsaka zany tsy encouragement ny azoko fa ohatrany hoe latsalatsainy be hoe ianao izy lasa ambany be nivoanao, finamazo anao, famakaiza ny sainao et tout dia nanazava teo hoe non ilay izy fa za hors sujet. Fantatro hoe tsy nianatra an'ilay izy ary ilay sujet tena tsy haiko mihitsy dia les sujets les tsy haiko iny mihitsy nazahoako noty ratsy be dia lasa ambany be ilay moyenne. Dia nahino an'izany aho dia ohatrany nalahelo aho dia nitomany aho dia tato anatiko hoe andeha handoalika dia hivavaka. Dia teo vao nahatsara hoe nisy fotoana nisy mpanompon'Andriamanitra mitory ny sekoly tsisy dia amin'ny sekoly tokatra ilay izy fa sekoly fanambinana ilay izy. Dia hoe zanak'Andriamanitra hoy izy ambina amin'ny zavatra rehetra, izany hoe ninona fahasalamana, ny asa, ny fianarana. Dia tato an-tsaiko ato hoe ouais, ohatrany misy ny teny ny fanamaso ohatrany teny hoe ouais zany esprit d'échec zany fa tsy an'ny zanak'Andriamanitra zany. Dia teo any naka autorité, j'ai dit oui, moi je refuse, je n'accepte pas que l'esprit d'échec reste en moi. Fa za ny Andriamanitra ny teny hoe ianao loha fahatsorana na ianao ambony fa tsy ambany. Dia teo amin'izay nasady niteny tamin'Andriamanitra ihany ato hoe Andriamanitra mbola isaorako anao hoe mbola misy izao situation izao, mbola ahafahako mijoro ary mbola fantatro hoe amin'io ianao afaka occasion anehoanao ny voninahitro mba hitan'ireo ankohonako hoe tena tsy irery aho fa Andriamanitra miasa, Andriamanitra zany miasa. Dia teo amin'izay dia mazava-dehibe arrivé le Josué 1:8 misy hoe saintsy manala ny teny méditez la parole de Dieu jour et nuit. Dia nenazy zany rehefa misy pensée négative foana natao anatiko hoe ianao ary tany Madagasikara second groupe ianao tamin'ny bac ianao indray ve dia ho afaka eo dia tout dia mitoeriko hoe ao anaty baiboly misy an'izay hoe ianao ataon'i Jehovah Andriamanitra lohany fa tsy rambony ary ambony ianao fa tsy ambany. Raisiko zany vakiako foana zany isaky ny maraina dia hoy zany miteny an'Andriamanitra hoe Andriamanitra amarino amiko ty teninao ty fa ianao tsy zanak'olona ka handainga fa ianao rehefa miteny dia ianao matoky amin'ny teninao ary tanterahanao zany. Dia voninahitra an'Andriamanitra satria teo am-pitoerana sendra tamin'ny herinandro iny non alohan'ny valy semaine avant iny nisy école de solution. Dia sendra nanokatra baiboly dia le Deutéronome 28:13 iny foana averiny dia za hoe alléluia raisiko aho ty teninao ty Andriamanitra fa tena tiako marina be. Dia avy eo amin'izay andehanao dimy dia tonga dia ny teny avoka avy amam-panompon'Andriamanitra hoe ianao ataon'i Jehovah Andriamanitra lohany fa tsy rambony. Ombaiko ilay teny dia niaka tamin'ny semaine ambony iny valy amin'izay ny examen dia tena terrain Jesosy fa tena natao lohany tena resy daholo. Incroyable be tena hoe fahagagana be. Dia nazasana po fa zazana teo dia manisa zany dia ozy manjamita hoe ninao amita tena zavatra angatako fotsiny 20-9 tsy haiko dia iny fotsiny nomen'Andriamanitra fa tena mbola namely mihoatra sady tena tsara tsy haiko milazana roa fahatsara fa tena tsara izy. Dia vavolombela faharoindray momba ny miasa ilay izy. En fait ianao zany rehefa mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra rehetra no
manisika anao fa tsy hainao mihitsy manisika zavatra rehetra. En fait, nisy taona zany izay telo mianadahy andeha hanao hipostuler asa satria mitady job d'été zay. Dia bon, tamin'ny salon d'étudiant zany ilay izy dia feno ankizy be da be mametraka CV dia zareo tamin'ny télé rehefa tsisy tsy mahazo valitena rond 2 semaines dia ho aty za zay. Dia niandry any 2 semaines tsisy iny dia ozy avy tohizo foana ny za zany anompan'Andriamanitra foana n'iny na zavatra mitrangana iny fa fantatro fotsiny hoe za tsy maintsy mivoaka mpandresy ao anatin'ny olona dia tamin'ny semaine teo tamin'ny talata moa ny? Oui, tamin'ny talata iny dia tatsikolombe to dia miantso anay fotsiny ohatr'izao hoe ataovy anka ianao izy ny CV fa misy KFC vaovao hisokatra ozy izy dia oety tonga dia oety fa atsoa izy tia ramosety mihitsy dia tehoany ny CV anareo dia tonga dia mikopaka be raha zay sy hita nanao an'ilay CV dia teo amin'ny KFC za izay nanao fotoana non tsy resaka sakafo ilay izy fantatry ny tsy resaka sakafo ilay izy fa hoe ametraka zay satria za izay mitady petit boulot ohatrohatr'izay dia nametraka dia teo zany ilay manager nandray ny CV anay ny pitsiny iny amin'izay tout est fan à entretien. Vous dites, oui, je retiendrai aussi votre candidature. C'est très positif. Oui, dis là. Ça tout est joué. Faut que tu m'aies dit, oui, mia ça me chie. C'est pas foana ny manompo an'Andriamanitra fa avahany foana manompo zao tsy manompo azy. Ay, voninahitra an'Andriamanitra.